Toy izao indray havana ny teny zaraina izay omena antsika anio. Tsy azo ferana ny fiasan'ny fanahy. Ny fanomezam-pahasoavana dia avy amin'ny fanahy. Araka ny ao amin'ny Korinthianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo andiny faha iraika ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy hoe ireo rehetr'ireo dia asan'ny fanahy iray ihany. Zarazaraina ho azy rehetra avy araka ny sitrapony. Mety ho teny fahendreny zany. Araka ny voasoratra ao amin'ny Korinthianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo andiny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa ny anankiray no meny fanahy teny fahendrena ary anankiray teny fahalalana araka izany fanahy izany ihany. Na finoana na fanasitranana araka ny voasoratra ao amin'ny Korinthianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo andiny fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary ny anankiray finoana amin'izany fanahy izany ihany ary ny anankiray fanomezam-pahasoavana hoento manasitrana amin'izany fanahy iray izany ihany. Na fahagagana na faminaniana na hafa koa araka ny voasoratra ao amin'ny Korinthianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo andiny fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary ny anankiray ny manao fahagagana ary ny anankiray ny maminany ary ny anankiray ny mahafantatra amin'ny fanahy samihafa ary ny anankiray ny miteny amin'ny fiteny samihafa tsy fantatra ary ny anankiray mandika amin'ny fiteny tsy fantatra. Mifameno ireo koa samy mampivelatra izay tandrify azy avy ao amin'ny Kristy e. Mandram-pioana tompoko.